mba hialanareo ny toetrareo taloha araka ny fitondrantenanareo fahiny izay miasimba araka ny felan'ny fitaka. Efesiana 4:1-2. Mety anontany ianao hoe inona no zava-baovao rehefa manatona an'Andriamanitra ny olona anankiray. Dia ity no endrika ahitanao azy. Ilay olona izay nandalo izany atao hoe fiovapo izany, dia miova ihany koa ny zavatra ankamameany. Ilay mpiteny mahery, be herisetra, dia ho tonga olona malemy fanahy sy manana teny fitiavana ho ambany. Ilay mpamitaka sy gagilahy amin'ny fanambakana dia ho lasa olona tsotra sy tia manampy ny hafa. Ary ny mpankahala sy zavatra mety hoe tsy tiany amin'ny atao hoe anamoan'Andriamanitra dia lasa tiany izany ary makamamy izany eo amin'ny fiainany. Izay no endrika ho hitanao eo amin'ny fiovam-pon'ny olona anankiray. Izany hoe zavatra hafa no teo aloha mihitsy. Ny apôstôly Paoly dia milaza izany ao amin'ny Efesiana 4:1-2 manao hoe mba hialanareo ny toetrareo taloha araky ny fitondrantena fahiny. Izany hoe tena hialana ho tanteraka izany, izay nisy teo aminao tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Satria fitaka avy amin'ny devoly nahatonga anao ho amin'izany lalana izany. Koa rehefa misafidy ny anaraka an'Andriamanitra ianao, dia izao no zavatra iseho amin'ny fiainanao. Manjary tonga amin'ny fiainana tsy dia ankamamin'ny maro ianao. Manjary lasa tsy lay lalana izay nitiavany maro anao no ivelomanao. Ary izay no mahatonga ny betsaka na dia efa tonga teo amin'ny fanapahan-kevitra anaraka an'Andriamanitra no miverina satria matahotra sao very izy eo anatrehan'ny manodidina azy. Havana, ilaina ny mahalala fa raha toy ianao tonga amin'ny fiovam-po marina, dia ino tsara ty fanambarany ity: ary koriko azy sy ho ala ny fiainana taloha, aka ala ny fahotana izy ary amboraka ny fony ao anatrehan'Andriamanitra. Andray an'i Kristy ho fiainana izy ka ho fifalian'ny fanahiny izany, ary hanohitra ny fahafinaretany tany aloha izy ho amin'ny fahafinaretana vaovao amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Izay no ateraky ny fiovam-po amin'ny olona anankiray. Ilaozany ny filany nofo mba andehanany amin'ny filana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ilaozany ny filany maso sy ny rehaky ny fiainana, fa ankasitrahany kosa ny araka amin'i Kristy eo amin'ny fanetretenany izay mety handrabirabian'ny olona azy sy hanaratsian'ny olona azy. Koa izao, izay zava-baovao ateraky ny fiovam-po izay, dia mety tsy ho vitanao ny aritra izany raha tsy eo ny herin'Andriamanitra. Koa mangataka aminao Andriamanitra androany, mivavaha ka aza mitsahatra, ary miorena mafy mba tsy ho voapoaka ny rivotry ny fakapanahy ny fiainanao. Andeha hivavaka ho anao isika, hivavaka ho antsika isika, satria marefo ny nofo fa ny fanahy no mahery. Andeha hivavaka isika.
raha io misaotra noho ny fampianaranao. Misy zava-baovao ateraky ny fanahy, ary misy zava-baovao mety ho hita amin'ny fiovahampo izay iainanay. Ampio izay mba ahijoro amin'izany fiovana izany. Mamefy sy mandefa rivotra manelingelina ny fijoroanay ilay fahavalo. Ao tsy hangozozy izay Andriamanitra, fa hitoetra mahatoky eo aminao. Tehorizo anao izay, aza mafoy anay. Tantano isan'andro ny fiainanay, ary eo ka ilay fanahy masina no honina ao am-ponay, handroaka ny ratsy ka ny tsara no fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.